Ny mety toetry ny andro any an-dranomasina ny zoma 5 septembre 2022 amin'ny 9 maraina hatramin'ny sabotsy 9 septembre 2022 amin'ny 9 maraina. Tsy misy ny filasana manokana mahakasika ny alin-drano. Ho an'ny morontsiraka atsinanana. Tanjona bombaomby hatrany amin'ny tanjona angotsy. Andrahoana mahalana. Ho avy atsimo na atsimo sanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 20 km/h. Ahatratra dia 20 km/h indraindray any avaratra Vohimara. Anonjabe na herin-dranomasina. Avonionja 2.5 metatra. Ahatratra 3 metatra indraindray any amin'ny tapany avaratra noho ny alin-drano avy atsimo atsinanana. Tanjona angotsy hatrany Manoro. Andrahoana amin'ny sitokotoko. Ho avy atsinanana atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 10 hatramin'ny 20 km/h. Ho avy avaratra atsinanana kosa izany any atsimon'ny nosy Bora ka ho 20 hatramin'ny 30 km/h. Anonjabe ny ranomasina. Avonionja 25 hatramin'ny 2 metatra. Manoro hatrany Taolagnaro. Mety hanorana tandrifondraona ny tapany atsimo. Andrahoana vitsy any Akafa. Ho avy avaratra na avaratsinanana ny rivotra ka ho 10 hatramin'ny 20 km/h. Anonjabe ny ranomasina. Avonionja 25 hatramin'ny 2 metatra. Taolagnaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena. Ibalika ny masoandro. Ho avy atsimo ny rivotra ka ho 10 hatramin'ny 20 km/h. Ahatratra 30 km/h indraindray. Anonjabe ny ranomasina. Avonionja anodidina 2 metatra. Ho an'ny morontsiraka andrefana. Tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Kabo. Ho maina amin'ny ankapobeny. Ho avy atsimo na atsimo sanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 30 km/h. Ahatratra 20 km/h indraindray. Anonjabe ny ranomasina. Avonionja 25 hatramin'ny 2 metatra. Tanjona Kabo hatrany amin'ny tanjona Vilanandro. Ibalika ny masoandro. Ho avy atsimo ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 30 km/h. Ahatratra 20 km/h efa manalavitra amin'ny morontsiraka. Ateny mpanonja ny ranomasina. Avonionja anodidina 2 metatra. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava. Andrahoana amin'ny sitokotoko na ibalika ny masoandro. Ho avy atsimo na atsimo sanana ny rivotra ka ho 10 hatramin'ny 20 km/h. Ho avy andrefana na avahatra andrefana kosa ny tolakandro ka ho 10 hatramin'ny 30 km/h. Ateny mpanonja ny ranomasina. Avonionja 25 hatramin'ny 2 metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjona Bombaomby. Andrahoana vitsy. Mivaoa amin'ny fitsokan'ny rivotra ka ho 10 hatramin'ny 20 km/h. Ahatratra 30 km/h indraindray. Otona ateny mpanonja ny ranomasina. Avonionja 23 hatramin'ny 2 metatra. Anonjabe rehefa manakaiky ny tanjona Bombaomby ka ho 25 metatra ny avonionja.